Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliana no entinay manolotra fiarabanantsika EOV olo araiky jiaby izay mihaino sy magnaraka tsy tapaka ny radiontsika isanandro isanandro agny an-tokantrano sy amin'ny toerana misy atsika amin'izao fotoana izao, indrindra amin'ny ity alahady fankalazana sy famaranana ny kongresy eucharistika nasionaly ity. Ny fihavanana no manasitrana an'izao tontolo izao, mpiretam-po avokoa ianareo. I Kristy tokoa no fihavanantsika. Velom-pisaoran'Andriamanitra atsika amin'ireo fahasoavana maro omenantsika ary mitalao amin'ny mandrakariva mba anagnantsika ny fiainana eucharistika. Indro ary atolotra atsika ireo vaky teny masina omeny eglizatsika amin'ity alahady tsotra fa 120 mandavantaona ity sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Koa sainy ampitiavana anao agnaraka izegny hatramin'ny farany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, bokin'ny Josué. Tamin'ny zanandro zany, novoreny Josué tao Sikema ny fokon'ny Israely rehetra, nantsoina avokoa ny loholon'ny Israely, ny lehibeny, ny mpitsarany, ary ny manamboninahiny, ka niseho teo anatrehan'ny Tompo izy ireo. Dia hoy Josué tamin'ny vahoaka rehetra, izao no lazain'ny Tompo, Andriamanitry Israely. Raha tsy sitrakareo ny anompony Tompo dia fidionareo anio zay tianareo tompoina, na ny Andriamanitra ny tompon'ny razanareo tany andafiny ony, na ny Andriamanitry ny Amoreanina izay onenanareo ny tanany. Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia anompony Tompo. Dia namaly ny vahoaka ka nanao hoe lavitra anay izay andaony Tompo ka anompo Andriamanikafa. Fa ny Tompo Andriamanitra no nampiakatra atsika mba amin'ny razantsika avy tany amin'ny tany Egypta, amin'ny trano fanandevozina, ary nanao ireo fahagagana lehibe teo masontsika, ary niaro antsika tamin'ny lalana nalehantsika sy tamin'ny firenena rehetra nandalovantsika. Izahay koa anompony Tompo fa Andriamanitsika izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorina ny Andriamanitra.
Vakiteny masina faharoa, taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, mahaiza mifanoa amin'ny mpahatahorana an'i Kristy. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo toy ny anekeny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy, tahaka ny Kristy lohan'ny Eglizy, izay vatany sy manana azy mpamonjy. Koa tahaka ny anekeny Eglizy an'i Kristy, no tsy maintsy anekeny vehivavy ny vadiny koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy,